Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanarabantsika ry havako tratra ity sabotsy fa 4 ny volana May ity. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika dia ny filazan-tsaramasina araka ny marika toko 210, marika toko 210, andiny fa 5ambin'ny ka hatramin'ny 7ambin'ny, marika toko 210, andiny fa 5ambin'ny ka hatramin'ny 7ambin'ny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tonga tany Jerosalema izy, ary Jesosy niditra teo ankianjan'ny tempoly dia nandroaka izay nivarotra sy nividy teo ankianjan'ny tempoly, sady nanjera ny latabatry ny mpanakalo vola sy ny fipetrahan'ny ny voromailala, ary tsy navelany isy olona hitondra fanaka andeha hamaky ny kianjan'ny tempoly. Dia nampianatra izy ka nanao taminy hoe tsy voasoratra hoe va ny tranoko atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra, fa ianareo kosa manao azy ho zohy firenen'ny jiolahy. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Jesosy niakatra tany Jerosalema no aseho marika amin'ity toko 210 ity ary tonga tao amin'ny tempoly nivantana tao amin'ny tempoly dia nahita ireo mpivarotra tao amin'ny tempoly ary nandroaka ireo mpivarotra ireo. Ao amin'ny tempoly tao Jerosalema fantatsika fa ny tempoly dia ivon'ny fivavahana jiosy ny tempoly. Tsy hoe vatan-trano ihany izy, fa tena tranon'Andriamanitra, trano ionan'ny olona amin'Andriamanitra tamin'ny jiosy dia sarobidy ny tempoly, manatoerana lehibe. Ary io tempoly io dia tsy hoe vatan-trano fotsiny io fa efatrano hatramin'ny voalohany mihitsy dia misy botika ao anatin'ny tempoly, misy karazan-drazana hoe zavatra amidy ihany satria ny olona avy lavitra. Ny tempoly tokana ny jiosy misy miparitaka any am-pelezana maro samihafa, misy any Galily, misy tany Korinto, misy tany Galatia, misy jiosy miparitaka be dia be amin'ny toerana maro samihafa. Ary rehefa mandeha makany amin'ny tempoly zany dia indraindray mety tsy mahatondra zavatra, misy zavatra mety ho ilaina ka dia misy tsena ihany ao amin'ny tempoly. Ny tempoly moa misokatra mandritry ny andro maromaro amin'ny vanim-potoanan'ny Paska, herinandro alohan'ny Paska, 3 andro alohan'ny Paska, dia ohatran'ny tsena mihitsy, ohatran'ireny fety ireny ka dia misy botika maro samihafa na zavatra amidy mandrakariva ao amin'ny tempoly. Na ary iny tsy hoe amin'izao ihany fa efa nisy talohan'i Jesosy ara dia efa nisy zany. Saingy amin'ity vanim-potoana izay atongavan'i Jesosy amin'ny tempoly ity dia nisy fivilian-dalana be tao amin'ireo mpivarotra tao amin'ny tempoly. Nisy fivilian-dalana ny mpivarotra zany, nisy mandrakariva, saingy lasa nisy fivilian-dalana tao amin'ilay tempoly. Inona ilay fivilian-dalana tao amin'ilay tempoly raha jerena amin'ireto mpivarotra ireto? Voalohany dia tao zany ilay hoe latabatry ny mpanakalo vola. Efa nisy foana ny mpanakalo vola tao amin'ny tempoly hatrany talohan'i Jesosy, saingy amin'izao vanim-potoana ataontsika hoe hamanginy Jesosy ny tempoly tao Jerosalema zao dia lasa zavatra hafa ilay fanakalozam-bola. Inona moa ilay fanakalozam-bola? Ny jiosy dia ny hevitry ny fampianarana zany dia ny hoe misy ny masina ary misy ny tsy masina. Misy zany ataontsika hoe zavatra masina ary misy ny tsy masina. Ny masina miditra ao amin'ny tempoly, ny masina miditra ao amin'ny hatramin'ny hoe kianjan'ny tempoly aza moa zany dia mbola misy voafetra ihany ao amin'ny tempoly sy manodidina ny tempoly rehetra. Ny zavatra ampiasaina dia masina. Ny atao hoe masina zany dia zavatra mifanaraka amin'ny Tora. Misy olona masina dia misy olona tsy masina. Inona ny olona tsy masina? Ny jentilisa. Inona ny olona tsy masina? Dia ireo izay ataontsika koa hoe ireo zay tsy tokony hiditra ao amin'ny tempoly. Dia misy fitaovana masina, misy zany zavatra natokany amin'ny zavatra maro samihafa. Ary ny tempoly dia ao anatin'ny tempoly dia misy rakitra atao, misy rakitra akoatra ny fanatitra, dia misy ny rakitra
misy zany a narakitra atao amin'ny tempoly ary be deaibe ny rakitra ao amin'ny tempoly fa tsy hoe rakitra ray na roa fa misy karazany be deaibe ny rakitra ao amin'ny tempoly misy rakitra ho an'ny mantra misy rakitra ho an'ny kamboty misy rakitra ho an'ny fikojana be deaibe ireo karazana rakitra atao amin'ny tempoly ary dia rehefa narakitra atao amin'ny tempoly nefany satria ny vola nampiasaina tamin'izany fotoana zany dia vola romanina ny denaria zany ohatra vola romanina ny vola romanina nefa vola tsy masina amin'io satria vola jentilisa vola ny mpanjana tany vola maloto satria noeverina hoe ilay maloto eo le hoe vola vola mpanompo sampy dia sady sarin'ny empereur teo dia ny jiosy arak'izany dia tsy mitondra denaria tsy mitondra volany romanina iditra ao amin'ny tempoly de atakaly vola jiosy iny zany aloha zay hoe latabatra ny mpanakaly vola zany hoe atakaly vola jiosy zany sanatria ohatrany hoe vola euro ohatra de atakaly vola ariary dia tahak'izay ko zany a la izany hoe atakaly vola jiosy iny aloha ary iny vola jiosy iny no ampiasaina amin'ny ao amin'ny tempoly rehetra amin'ny rakitra amin'ny zavatra maro samihafa raha misy zavatra vidinao dia vidina amin'ilay vola jiosy fa tsy ny vola romanina fa le vola romanina kosa aloha dia tsy miditra ao zany saingy ny olona de zao tsy zay loatra tsy le fanakalozam-bola loatra iny efa fanao satria efa zay le lalàna fa ny olona de zao nakatombony le mpanakaly vola nakatombony tafahoatra lasa fitadiavana zany ny tanjony le fanakalozam-bola de ho fitandrona ho fitezana ny jiosy amin'ny hoe toerana masina ity ka tsy hoe ampidirana izay tiana ampidirina rehetra ny toerana masina dia toerana ionana amin'Andriamanitra ka tsy ampidirana zay tiana ampidirana na anaovana zay tokony zay tiana atao rehetra fa misy lamina misy fandaminana arak'izany noho zany dia zay le fitezana zay le pédagogie hoe mila rehefa makaty amin'ny tempoly anao de mila zavatra tandrify ny fahamasinan'Andriamanitra kanjy kosa nivadika fanararotana le izy lasa lafo be de lafo be zany ny koron'lay lay vola jiosy rehefa akaiky ny paska ohatrany hoe lasa lafo be zany le ariary mitaha am'lay euro ohatra zay na zahoantsika azy sanatria zany hoe lasa nakarina avo be zany ny vidin'lay vola jiosy satria mila vola ny olona ho atao rakitra mila vola ny olona atao fanatitra dia atao rakitra na fanomezana dia mila vola ny olona de rehefa avy eo indray iny vo atakaly denaria arak'izany rehefa ilaina zay natonga Jesoa tezitra tam'ilay hoe nanjera latabatra ny mpanakaly vola hoe latabatra ny fanararotana latabatry ny fanararotana ny fahasahiranany olona dia avy lavitra tsy voatery manana vola jiosy izy dia ararotana satria fohy ny fotoana izy mivahiny lavitra dia mba maika hivavaka mba maika iona amin'Andriamanitra mba maika mandeha lavitra be mihitsy zay ny dikan'in'le salamy fiakarana ao amin'ny salamy fa manomboka amin'ny faharoapolo amby zato dia saika salamy fiakarana roapolo raika amby roapolo amby zato be deaibe roa amby roapolo amby zato ary moa itsika tsy njery faly raha hoy izy tamiko de tika hatramin'izeo reny de salamo fanaon'ny olona rehefa andeha hivavaka any amin'ny tempoly satria mandeha tongotra lavitra be izy de mihira de reny hira eny ntseny hoe salamo fiakarana ny Jerosalema zany io le olona zany efa mandeha tongotra le olona efa mandeha lavitra le olona efa miomana le vavana tonga amin'le tempoly izy mbo rahararotana indray ka tsy am'le vidiny tena izy no hividianana lay vola ataontsika hoe vola fanao rakitra fa ny faharoa de zao koa na tsy latabatry ny mpanakaly vola ihany na jeran'i Jesosy fa latabatra fipetrahan'ny mpivarotra voromailala marika ihany ame teneny marika mihitsy le mpivarotra voromailala rehefa mandeha mamonjy paska ny olona mamonjy tempoly de manao sorona araka le sahatsika de maka hoe misy karazana sorona efatra dimy enina aza ao anatin'ny tempoly misy ny sorona ny fanatim-panavodana ny fanatitra fisaorana be deaibe reo karazana hitantsika amin'ny boky Levitikosy toko voalohany toko faharoa toko telo toko fahaefatra miresaka reo karazana fanatitra na sorona izay atao amin'ny tempoly dia alaivo sary-tsaina hoe ianao avy any Galily na avy any Galatia na avy any Efesosy jiosy andeha hivavaka mamonjy paska na mamonjy andro firavoravoana hafa any amin'ny tempoly mandeha lalana 3 andro adimina 10 andro vao tonga any Jerosalema ahoana moa no hitondranao omby na ondry na osy eny an-dalana dia misy mpivarotra zany eo amin'ny tempoly hividianana reny sorona reny
any zany ianao no mividy lasa ianao aloha manakalo an'le vola romanina ho lasa vola jiosy de zay ianao vao mandeha indray mividy ilay zavatra atao fanatitra mety ondry mety omby arakarak'zay izay zavatra arakaraky ny fanananao arakaraka ny zavatra zay tianao atolotra ho fanatitra saingy zao latabatry ny mpivarotra voromailala no nazeran'i Jesosy eto ny voromailala zany a no isan'ny fanatitra tsotra indrindra ary fanatitra zay matetika ny sahirana tsaroantsika tsara le hoe Jesosy rehefa nentina tao amin'ny tempoly de domoina anankiroa natao fanatitra tamin'izy nentina tao amin'ny tempoly hitantsika amin'ny fahazatsaramasina araka ny Lioka hoe Jesosy natolotra tao amin'ny tempoly de domoina natao fanatitra milaza fahantrano zany milaza hoe sahirana ny ray aman-drenin'i Jesosy ka tsy mba nahatondra ondry tsy mba nahatondra zanak'ondry na zanak'osy na tahak'izany fa zao domoina zany hoe zanaboromailala zay zany nitakatry ny volany zay nitakatry ny volany teo kianjan'ny tempoly de zay ny natao fanatitra mba hofisoran'Andriamanitra no nahazahoana an' Jesosy sahirana matsoa efa tsy mary zany matoa domoina nataony fanatitra dia tena sahirana izy ary dia Jesosy zany dia fanatitra tsotra domoina monja no nentina raha maha-olombelona zany no nentina ny sotran'Andriamanitra no ny nahazahoany Jesosy no nahazahoany Maria Josefa an' Jesosy ny voromailala zao dia fanatitra fanaon'ny olona sahirana iny mora indrindra kanefa na de lay fanatitra fanaon'ny olona sahirana azy de zao hitan'ny Jesosy fa lafo be zany hoe rehefa tonga teo kianjan'ny tempoly de zao lafo be tsy araka ny tokony ho izy ilay voromailala zany hoe na dia lay efa olona sahirana azy zany tsy ny latabatry ny mpivarotra ondry osy akory nazeran'i Jesosy fa lay mpivarotra voromailala mihitsy zany hoe nahoana tena na de le efa sahirana azy de mbola no ararotina ihany lay olona efa mantra zany hoe lay avy hatrany de zao tena mety tsy anana fanatitra tsony mihitsy le olona tonga amin'ny tempoly satria tsy ahavidy le voromailala satria lafo loatra le voromailala lay mahantra zany io tena fanararotana na de ny mahantra zay mahatonga an' Jesosy nanderany latabatry ny ray mpivarotra voromailala satria manararoatra ary ny mahantra indrindra aza ny vao mainka hiaran'lay fanararotana de nazeran'i Jesosy le latabatra ary dia toe-javatra tahak'izany ny andininy fahinambiny foana manao hoe ary tsy avelan'nisy olona hitondra fanaka andeha amaky ny kianjan'ny tempoly inona le mitondra fanaka ny kianjan'ny tempoly any de toerana zay natao ivavahan'ireo ataontsika hoe jentilisa ireo fivavahan'ny jentilisa ireo ataontsika hoe ireo olona tsy mba tafiditra ao amin'ny tempoly fa eny an-kianjan'ny tempoly satria vahiny satria olona ataontsika hoe reo semba na reo zazasary zany ny eo an-kianjan'ny tempoly fa tsy tafiditra ao amin'ny tempoly dia misy olona zany mivezivezy tsy mahatonga reo olona tsy anana fifantohana izy efa tsy tafiditra ao amin'ny tempoly efa tam'izany tsy nisy micro tam'izany tsy misy ampli tam'izany fa ny tempolin'i Jerosalema nefa ngeza be inona moa no hoenindreo olona reo zara fa maheno izy nefa reo olona sasany de zao mivezivezy mitondra latabatra seza ivarotana mivezivezy mitondra latabatra seza anaovana tsena mbola anararotana ny fahantrano'ny olona anararotana ny fahasahiranan'ny olona any ka ireo olona zay efa mba vahiny efa mba ireo zay efa tsy manana accès tsy manana fahafahana niditra atao amin'ny tempoly reo indray mbola voahelingeliny reto fanaka reto olona tsy miraharaha zany tsy miraharahan'lay vahiny tsy miraharahan'ireo ny hafa mihitsy zany le mivezivezy eo kianjan'ny tempoly tezitra Jesosy fahatezerana masina hoy ny firazan'ny soatra masina azy tezitra Jesosy ary de ny teny manao hoe ny tranoko atao hoe trano fivavahana hoy Andriamanitra fa ho an'ny firenena rehetra fa ianareo kosa manao zoy manao ny tranon'Andriamanitra ho zoy firenen'ny jiolahy zay mahatonga ditiny teo an'ny firenena rehetra satria hatramin'ny jentilisa ary de manana anjara eo an-kianjan'ny tempoly saingy tsy rarahin'ny olona ny jentilisa tsy sy ny asiny fa vao mainka kotabaisiny amin'ny seza sy ny latabatra sy ny fitaovana fanaka maro isan-karazany izay manjary manakorotana ilay toeram-pivavahana tiavako inona nahatonga an' Jesosy tezitra mitrotra mafy zavatra anankitelo ny voalohany de zao ny tranon'Andriamanitra de trano zay tsy anavahana na iza
trano idodododon'ny olona eona amin'Andriamanitra. Noho zany de izao ny tranon'Andriamanitra de izao tokony tsy ho hita ao amin'ny tranon'Andriamanitra, tokony tsy ho hita ao amin'ny tranon'Andriamanitra ny fanavahana ny hoe mahantra manan-karena, ny hoe tokony hitovy avokoa ny olona ao amin'ny tranon'Andriamanitra ny fandraisana azy, tokony tsy hipetraka ny fanivanana ny mpanan-karena sy ny mahantra. Mazava ho azy tsy maintsy misy manan-karena sy mahantra foana ao amin'ny fiainana, mazava ny baiboly azy manaiky an'izany hoe misy manan-karena misy mahantra, fa izao tsy lay rafitra tsy lay tranon'Andriamanitra akory no ampivohitra an'izay, fa izao zany misy foana. Mety misy olona ao manan-karena de mety mirehare izy, mety misy olona mahantra de mety miafiafy izy, fa izao lay rafitra natao zany de izao rafitra tsy manavaka ny manan-karena sy ny mahantra, tsy manindraindra ny hoe ty manan-karena na ity, tsy manindraindra ny vola. Ary dia izany toe-javatra na tonga ny tompoko teny hoe ny tranon'Andriamanitra de trano fivavahana, trano fihaonana amin'Andriamanitra, trano zay ahatserovana fa Andriamanitra de miay amin'ny olona rehetra, Andriamanitra de an'ny olona rehetra. Efako malala mitaky toe-po amintsika zany rehefa mandeha mamonjy ny tranon'Andriamanitra isika, de izao ny toe-po de izao toe-po feno fanetretena, toe-po andeha hiona amin'Andriamanitra fa tsy hiona amin'ny olombelona. Ny voalohany indrindra mazava ho azy misy olombelona any, fa ny hoe ny tena antodianao de hiona amin'Andriamanitra aloha voalohany indrindra ao anatin'ny fanetretena sy ny fitiavana. Fa ny faharoa zay aseho ity andiny sotramasina ity koa afaka malala ny hevim-panahy de izao fanaovantsika zava-dehibe koa ny hafa, tsy hoe satria tsy hoe mety hoe satria sahirana izy de tsy rarahina hitondrana entana eny amin'ny kianjan'ny tempoly, fa ny tranon'Andriamanitra de trano natao izay eritreretantsika koa ny hafa, eritreretantsika ny mpiarabelona amintsika amin'izany tranon'Andriamanitra izany. De tokony hoe mahatsiaro hoe raitapon'ny olona ao amin'ny tranon'Andriamanitra, mahatsiaro hoe mpiavana ny olona ao amin'ny tranon'Andriamanitra, mahatsiaro hoe na de maro aza de iray ihany ao amin'ny tranon'Andriamanitra. Marina fa ny fari-piainana samy hafa foana, marina fa tsy maintsy hisy mandrakariva ny fahasamihafana satria zay lalam-piainana, fa izao tsy tokony zay fahasamihafana zay hanjary hivohitra na havohitra mba hahatonga ny hafa ho voailika na hahatonga ny hafa tsy hanana anjara amin'Andriamanitra ao amin'ny tranon'Andriamanitra. Afaka malala zava-dehibe ara ny ahatsapahantsika rehefa mamonjy ny tranon'Andriamanitra na ny tempoly na ny fiangonana na inona de izao ahatsapahana hoe za hiona amin'Andriamanitra fa za koa hiona amin'ny mpiara-mivavaka amiko, zay havako, zay tiako, tsy hoe andeha hivavaka ho an'ny tena tiany zay mampety ny tenako aloha, za zay mampilamina fa any ianao ataovy koa zay ampilaminao, tsia fa zay mahatonga an'le hoe fiaraha-mivavaka, zava-dehibe le fiombonam-bavaka. Fa ny fahatelo aseho an-tombo dia le teny entitra de entitra manao hoe zohy fieren'ny jiolahy nanaovanareo azy fa tsy tranon'Andriamanitra. Efa resantsika re maka manao hoe ny sadoseo no mpitantana ny tempoly, ny sadoseo zany no mpitantana ny tempoly, reo ny tompona andraikitra voalohany amin'ny tempoly, ny mpisorona zay sadoseo, misy koa ny mpanoran-dalàna zay sadoseo, zany hoe reo levita zay sadoseo, reo olona reo a dia tao amin'ny tempoly. Ny tempoly zany de tena karazan-drazana ivon'ny fiarahamonina jiosy mihitsy satria tsy hoe ivon'ny ara-panahy ihany fa ivon'ny toe-karena mihitsy koa. Tsika raha ohatra ka makany amin'ny moske ohatra, aiza moa ianao ve akany amin'ny moske, fa raha ohatra ka ataovy hoe mahita olona eny amin'ny moske na mahafantatra moske de izao ny moske dia toeram-pivavahana, fa izao koa ndraindray any amin'ny moske de misy raha ekônomika resahan'ny olona, hoe nahatonga siramamy ka izavy ny olona mba mila siramamy olo mpivavaka ao samy moske eo, nahatonga simenitra zotonina ka de izavy ny mpivarotra, izavy nareo kainkainrika mila simenitra, zany hoe misy toe-tsaina tahak'izany anatin'ny moske hoe tsy hoe zavatra ara-pivavahana ihany resahana any fa tena lafy ny ara-toe-karena koa. De tahak'izay koa ny tempoly jiosy de izao tsy hoe ivon'ny ara-toe-karena ihany koa fa ivon'ilay fiarahamonina mihitsy, misy fandraharana resahana ao, misy zavatra zay resahana koa ao anatin'ny tempoly.
zay mahafiara eny ankianjan'ny tempoly de miresaka andavanandro ny olona miresaka fiainana mihitsy ny akapobeny. Tsika moa de am-piangonana tsinona ho antsika protestanta de ohatrany tsy de mahazatra antsika loatra ny hoe rehefa ivavaka de ivavaka fa tsika efa tratran'ny séparation de l'église et de l'état ka raha iresaka business any am-piangonana ohatrany sarotra amitsika hoe za mivarotra an'zao na ianao mividy tsy de zatra loatra an'izay isika ohatrany tsy de mety loatra amitsika zay toetsain'izay fotsika hoe ohatran'ny gany ka manjary tsy tena ampy fifanampiana loatra fa raha ohatra ka moské na am'jiosy de tena mandeha ho azy mihitsy zany am'jiosy zany fifanampiany samy jiosy zany de tsy hitanavanavana mihitsy tsy voatery mila banky kory ary izy na ho an'ny mpivavaka moské ohatra ny karana na tahaka zany dia mifanampy izy satria mahatsiaro hoe communauté anankiray fa tsika protestanta moa na ny katolika de tsy de tena lasa tsy zatra loatra an'izay tsika ny tezaina taminy hoe aty am-piangonana tsy resahana zany afa tsy fivavahana ihany io moa fanampiazana saingy eto dia tao anatin'io tempoly io zany de tena nisy raha toe-karena zay nitantaniny sady seo sy ny tahaka zany ka rehefa nytenenin'i Jesosy manao hoe nareo manao an'ity fa manararoatra loatra nareo lasa ataonareo fitadiavana ny tranon'Andriamanitra ataonareo lasa tia tranon'Andriamanitra fa nareo no manao fitadiavana ho an'ny tenanareo lasa ny tranon'Andriamanitra natao anampiana ny hafa ifampitsinjovana saingy tsy zay no hitato i Jesosy dia tezitra ny Sadoseo tezitra tamin'i Jesosy satria nitondroin'i Jesosy hoe jiolahy zany hoe tena raha miteny Jesosy hoe teo manao juif ireny jiolahy de tsy hoe teny tsotra fa tena miantefa mihitsy tamindreo reo mpitantana ny tempoly de ny Sadoseo zany ny mpisorona be ny levita sy ny maro mpanolora-dalàna sy ny sisa n'olona dia tratran'izany tenin'i Jesosy zany zay nahatonga azy ireo niazakazaka nanombo an'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana zay nahatonga ny Sadoseo ny mpisorona be mihitsy nandray an-tanana ary ny tsara ny Jesosy hoe za zao nataony jiolahiko ahoana no amela de izay no nahatonga ny hoe ny mpisorona be mihitsy nandray an-tanana ny fisambolana an' Jesosy rehavako ny tranon'Andriamanitra isika sy ny tranon'Andriamanitra manahoana ny toe-ponao rehefa tonga ao tranon'Andriamanitra tena mahatsiaro mangetaheta amin'Andriamanitra ve tena mahatsiaro hoe madio fo ve ianao tena mahatsiaro ve ianao hoe io tranon'Andriamanitra io de trano ionanao amin'Andriamanitra ionanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra tena hajainao fe le tranon'Andriamanitra sa ianao le isan'le olona mbola mpitondratondra entana eraky ny manelingelina ny fivavahan'ny hafa ianao lay mety ho tara lava manelingelina ny fivavahan'ny hafa ianao lay tsy miraharaha ny hafa fa zany zay mety amiko any mety ao anatin'ny mety tara ao am-piangonana de manitsaka ny kiraron'ny hafa sa izay le hoe mitondra entana lasa manelingelina lay fifatohan'ny hafa eo zany lay hoe Jesosy mitenin'lay mpitondra entana zany koa tsy milaza hoe za rehefa tara de tsy angona tsy zay loatra fa zao ny tiana tenena de ny hoe ataovy zava-dehibe ny fiainam-panahiny namanao ataovy zava-dehibe tsy ny fifantohanao ihany ny zava-dehibe fa ny fifantohany namanao koa rehefa miangona rehefa monjy ny tranon'Andriamanitra de zava-dehibe fanajana ny fahamarinana zany ny tranon'Andriamanitra fanajana ny fahamasinana zany ny tranon'Andriamanitra fanajana ny fifankatiavana sy ny fiomborana zany ny tranon'Andriamanitra rehavako malala ny tena tranon'Andriamanitra nefa hoy Paoly de ny tenatsika ny tenatsika ny tena tranon'Andriamanitra ity tenatsika ity zany ny tena fitaovan'ny fahamarinana ny tena fitaovan'ny fahamasinana ny tena fitaovan'ny fitiavanamana tena fitaovan'ny fitiavana ny fiombonana ity tenatsika ity zany ny tena tokony ho zay ivavakitsika riavako tompo misaotra anao zay noho ny amin'ny soratra masina izay manaitra anay eritreritra ny amin'ny tenanay zay tempolinao ny tenanay zay vavolombelon'ny fahamarinana ny tenanay zay vavolombelon'ny fitiavanamana ny tena zay tokony vavolombelon'ny fahatsarana sy ny fahamasinana ao Andriamanitra de ampianaro zay tompo mba hatsiaro fa ny tenanay de tsy juif iren'ny jiolahy fa trano fonenana ao Andriamanitra trano fonenany fanahinao masina de mivavak'izay Jesosy ampahirezo zahay mba hatsiaro fa velona ato am-ponay ianao velona ato amin'ilay tempolinao de ny tenanay ka manjary miaina amin'ny fitiavanamana sy ny fitiavana anao zahay da io ny tontolo andronay io am'izao sabotsy farany ny herinandro zao Jesosy sotra noho ny fitahinenomenao anay tamin'ity herinandro ity de ta io ny herinandro vaovao
ary ta io zao saboty zao mba ho feno fahasoavana so fifaliana ny fiainanay am'ty tontolo andro ty. Mamela anay am'izay rehetra mety nampalahelo anay nampalahelo anao nataonay. Mamela anay am'izay mety nampalahelo ny namanay nataonay amindreo fozahay amin'ny anaranao Jesosy. Amen.